Mandraona ny idina ina amin'ny kansan'ny 12 Mey manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ireo fondran'ny kandidata izay mandray anjara amin'ny fifidianana filoam-pirenena raha toa ka tsy misy ny fifanarana politika ahafana manatanteraka fifidianana madio. Io no votoatin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany nanoloana ny lapan'ny fanatanjena sy ny kolontsaina. Ny tolakandro teo tokoa mantsy dia ny tanjozotra nidina teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena izy ireo narahin'ny mpiara-dia efa niatrana any aloha teny nefa ny mpitandro ny filaminana nanao ny sakana tsy nahafahan'izy ireo niditra tao. Teo ivelany no nanaovan'ireto kandidata ireto an'izay fanambarana izay. Isan'ny fifanarahana izay taken'izy ireo ny fandravana ny firafitry ny voamerana mahaleo tena amin'ny sahanan'ny fifidianana. Io ihany koa ny fametrahana ny fitsarana manokana izay isahan'ny fifidianana ankoatran'izay moa ny fandavan'izy ireo ny gouvernemanta ankehitriny izay hitantana ny firenena. Rehefa vita izay dia namakivaky ny lalana teny Amparibe nivoaka nambohita ireto kandidata ireto na raha ny mpiara-dia azy ireo. Efa niatrana teny Analakely kosa nefa ny mpitandro ny filaminana nametraka ny sakana rehetra. Tomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ilay tetikasa Tefiala ao amin'ny faritra Atsimo andrefana ao. Fanatsarana ny asan'ny roy voahary sy fanarenan'ny tontolo mandindina sy ny atiala no hosahan'ity tetikasa ity raha ny nampitainy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Isan'ny voasahan'ity tetikasa ity ny fanarenana sandrika manamorona ny renirano no mangoky. Tontolo mandindina mirefy 570 sy 2,4 hektara ny ao Abamankoky ao anatin'ny rafi-panajariana ny fanarenan'ny Alasimba sy ny roy voahary ary ny Karatjavamananaina. Ala sy tolo mandindina mirefy 770 sy 904 hektara ihany koa no arenina ao amin'ny complexe mangoky Iotry ary 720 sy 9 hektara ao amin'ny tapany avaratry ny Mikea. Nosikafana ao Akadinondry faritra Bonglava ny fitoerana lehibe izay misahana ny famokarana na ny guichet agricole. Hita ao amin'ity toerana ity avokoa ireo tolo-draharaha maro izay mety ilain'ny mpamokatra. Natao moa izany mba ahafahan'ireo mpamokatra misitraka ireo tosika ara-pitaovana, ara-bola, ara-torohevitra misimisy kokoa. Tonga nanokatra izany tany an-toerana ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arfidy Ramilson. Nampafantatra ny fiadidiana ny tanànan-Antananarivo androany zoma fa hisy ny fandaminana manokana ho atao amin'ny fifamoivoizana manoloana ny katedraly FJKM Analakely ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 4:00 hatramin'ny 7:00 alina. Izany moa no tsy maintsy atao dia noho ny fisian'ny hetsika fitoriana filazantsara ankira izay ho tanterahan'ny FJKM Analakely amin'ny fotoana io. Nanamafy ny fiadidiana ny tanànan-Antananarivo tao anatin'ny fanambarana izay navoaka ny fahatompona andraikitra feno amin'ny fitandronana filaminana mandritra ny fotoana ny mpikarakara ny hetsika.